Sangano fasana tigasigara Pahingin marahaya Nariuti Sangano fasana tigasigara Kununane panuta tunisi Jarabara Pangdu Bale Nagiratana Jaguvena Ufati Nakitingenda Sirati Kau Takana Wanati Yeni tumpolahy yeny tompoko vavy ny sorapotaka raha manety sa hono hinanana mpangoro raha fararano ary ny anjay raha tsarotro raha mainandro dia ietrehana ny ora-pahavaratra fa ny anaovantsika an'izao fandarana izao kosa dia ho an'ny taranaka ho an'ny sotoavina indrindra ihany koa ho an'ny tanindrazana malala izay iombonana sy matomatesa antsika mianakavy amikafaliana somatsara indray no iarabana sy rarina soa amintsika rehetra tafavory somatsara eto apototry ny fahitalavitra rehefa lahady ariva amin'ny 10 ora tahaka an'izao fahitalavitra kolo tv fandarana havitafo hasina sy vohitra tantara sy fomba miaraka amin'ny ankoay mazava loatra rehefa lahady ariva tahaka an'izao dia anterina ny araba sy ny firarin-tsoa ary ny soavatsara ten'andriamanitra amintsika mianakavy tompoko ho ambinin-drary ho anday ratsodrano iren-doza irena tambo dia samy tsodilany sambatra tsy laozany mananjara tahaka ny rano ambody vondrona ne ka fahavaratra ovangikavana ririnina angitsingitsy lohataona amin'izany dia hiaraka amin'ny betsaka ihany koa dia hoeniky ny soa hoeniky ny tsara sika mianakavy raiky tapisaka amin'izay nary sy namorona indrindra ihany koa dia azo ny fanambinana maray tsy ariva dia ny andony lanitra ny tsiriny tany noka hipatrapatraka amintsika mianakavy amin'izany a dia samy ambinina samy hotahiny sika rehetra tompoko alavorary an'izay kasaina atotosan'izay atao indrindra ihany koa avita ny fikasana tsara ny fanirina soa rehetra izay any anatin'ny tsiraray avy dia ho tanteraka daholo dia engany samy ho masimbava amin'ny teny samy ho masitana mandray ka samy alala ny ampotsy miloka ny ambava tsy tonony ny atsaina tsy ambara no avy taonany mba ho hitantsika taonty no avy rapitso mba hitantsika androany zany ny ainandreo razantsika reo ka tsika ihany koa ny taranaka izay zatovy mpandimby ny anarandray aty aoriana dia mba mianatra ihany koa sika ao anatin'izany mba miana-kendry araky ny firesaka mahazatra eto moa zany hoe mba mianatra ny fahendren'ireo tolo reo mba miana-kendry zany tsika fa tsy le miana-kendry araky ny fomba fiteny hoe rehefa maditra ny ankizy dia hoe tia koa mba miana-kendry eo fa ndre tsika indray le fahendrena ianarana no mahatonga atsika miteny hoe miana-kendry sika eny ary tafiditra somatsara atao anatin'ny fandarana avitafo ianao amin'ity alahady fahaeniny volana novambra taona 2020 sy 2020 mivantana anao narahanao anay amin'izao fotoana izao a indrindra ihany koa fotoana dehibe izay tsarovana loatra atao hoe mampanelohelo mampangorangorana karaza mpahatsiarovana mampahatsiaro an'ireny asa soratra ny mpanoratra ngeza manao hoe fa inona indrindra ny karazatany nitsangananao hoe riandroko lasa mampitany hoany zava-boakasa zany saditiko ny avana ramanatoanaka amin'izay sa izy amoa nanao an'izay inona ny zavatra tena tsarovantsika eto amin'ny firenen'androany dia hoe feno 7 taona anio ny namay ny rova ny manjaka miadana feno 7 taona anio namay ny rova manjaka miadana fa tsy arovana moa zany zao no iainantsika amin'izao fotoana izao a hatreto dia mbola mipetraka ihany koa ny asa soratry ny mpanoratra ngeza laharay atao hoe rado milaza hoe efa atao ny famitorana raha vao niresaka momba n'izany rova zany resahana tsy ny rova ihany fa saikasaika ny zavatra etra teto amin'ny firenena izay navaivay sy nangotrangotraka dia atao maty mangina atao otrikafo daholo izy ireny ary matimaty foana atao valalany samboromboka ny vahoaka izay maty tao anatin'ny zavatra mivaivay izay efa nitranga rehetra efa nandritry ny 4 taona hatrany amin'ny fanjanahantany no nakaty dia hatreto dia efa atao tokoa ny famitorana tsy haiko hoe mbiatraiza iza no manao azy inona no etsika mandefa dia izay aloha zany ny feo hoe efa atao ny famitorana tsy fantatra hoe mbola mba hisy ihany vare fotoana anankiray mety hoe ivoahany marina rehetra hovakim-pantsilana manoloana ny be sy ny maro ary hovakim-parara ihany koa ny lainga rehetra ny takomana tao ambadika raha misy iseho tava ve ny olon-dratsy ho fantatra ve mbola velona sa efa tsy velona intsony tsy fantatra daholo zany rehetrarehetra zany a manerana n'izao Madagasikara zao dia betsaka ny tranga efa nisy ary zany koa anisany mbola mahatonga an'ireny hoe faritra sasany hoe aty aminay tsy azo hidiran'olona tahaka an'izao noho ny ady izay efa nisy tany aloha tany a nefa ihany koa mety hoe noho ny ady izay nininy mpanjanaka ny fironona tao anatintsika nanaovana zarazara ho anjakana entina nampiady antsika malagasy fa ny zavatra mitranga sy hita tazana aloha zany ankehitriny a dia io ny rovan'ny manjaka miadana io rova moa zany a ny atao hoe rova dia fitambarana lapa maromaro zay no rovan'ny manjaka miadana fitambarana lapa maromaro
dia tsy nyrova manjakamiadana rery fa rehefa mety ho rova ohatra hoe raha mitentsika hoe nyrovan'ny Mandrono eny Ambomanga, nyrovan'ny Nanjakana eny Ambomanga, nyrovan'ny Bevato eny Ambomanga, dia misy karazana trano be dia be, lapa be dia be zany manemitra azy ao, dia iny no maharova azy. Fa ny tena rova mantsy le manda, le rova le rary vato be, manda be manodidina iny, dia iny no rova, fa ny ao anatiny no lapa. Ka le hoe fa 7 taona zany a, dia ny lapan'ny Manjakamiadana ny tena tiana horesahanao anatin'izay, fa zany hoe maromaro moa ny trano may niaraka tamin'ny tao sy ny fitaovana rehetra izay may tao, dia ohatrany hoe rova foana no mahazatra antsika, fa lapan'ny Manjakamiadana ny tena tiana ho asongadina kokoa ao anatin'izany. Tsara ny amatarana fa ny lapan'ny Manjakamiadana izay lapan-dranavalina voalohany tamin'izany fotoana izany a, izay taty aoriana moa zany izy norakofana vato be io, norakofany James Cameron vato be. James Cameron le mbola hitantsika tsangam-bato etsy Anosy etsy eo amin'ilay hoe Kiama moa ny antsoina azy eo anelanelan'ny statistika sy ny tribunaly eo, izy zay eo ampovoambony eo, tsy tsaroko loatra eo ny tsangam-baton'ny James Cameron mbola mipetraka amin'izao fotoana izao a. Mahagaga fa zany lehilahy zany dia toa ohatran'ny miamboninahitra be eto amin'ny firenena, nefa raha ny marina ho tafady azy zany nataony, satria taty amin'ny andro an-dranavalina faharoa dia izy nandrakotra vato be an'io lapan'ny Manjakamiadana io moa zany. Nefa tsika gasy ny tena marina moa zany indrindra eto akibony merina manjary marary anareo foana koa le teny hoe tsika gasy, nefa za moa efa nyteny teo hoe tsika tsy raha izany, fa fetsarambela tsy mibetsaka fa zany hoe ny zavatra mahafinaritra dia hoe mila mahay mirahina ny gasy dia mahay miara-monina. Rehefa miresaka kely an'izay dia misy olona zany mandray kely antiresako ty foana hoe za tsy tia olona avy any anindrana, za tsy tena azafady tompoko, aza avilana dia aza avadika any amin'ny lalana tsy izy le resaka resahantsika eto amin'ilay hainao manjery sy le fandarana mba hifampizarana. Za mihitsy aza ny tena manentana ny firaisan-kina manerana ny Madagasikara, indrindraindrindra ho antsika mpitana fomba sy mpandala ny nentin-drazana. Za mihitsy aza ny tena manao an'izay, fa satria ve ahako tsy miresaka ny fomba hafa fa ny fomba merina ny tena resahako eto, dia ohatrany hoe ve manavaka na manidika ve sanatria avy ny vava, fa tsy hany loatra le izy, satria raha ny tena marina efa nilaza hoe za kosa tsy hanao bingo manao matso ka hisalovana ny asan'ny sasany e. Tsy anjarako ny miresaka ny fomba amampanao sy ny kolotsaina ary ny soatoavina sy ny fahendrena antitra avy any amin'ny faritra sasany, satria tsy anahy ary tsy azoko atao tsy hidirako ihany koa, fa betsaka ianareo mahay azy izay mbola any an-tanako foana, any an-tanako foana hoe raha misy olona vonina mba hiresaka sy hampahalala ihany koa ny fomban-drazana antitra be avy any aminy, sy indrindraindrindra izay mbola hita mahasoso mahatsara iaina amin'ny taranaka mandraky tiany anio, mbola voatsiahany tadidy, dia mifampiresaha amiko fa omeko sehatra malalaka mihitsy eto anatin'ny avitafo, fa zany Madagasikara manontolo le jerevantsika fa tsy merina irery. Ka aza vilana lisy hoe rehefa tsy miresaka ny fomba ny faritra hafa ako dia makala tanindra sanatria ny tena akamaroan'ny olona rehetra mpifandray sy mpanerasera amiko ato anatin'ity tontolo be nentin-drazany ity aza dia saika ireo havantsika rehetra avy any anindrana. Fa ny olona moa zany rehefa misy fankalana zay any anatiny dia zany koa ny amoronana zavatra mombanao amin'ny fomba rehetra, tsy mampaninona ihany zany fa lalana zorona na manerina ny bibidy na mivovony inona, fa ny atao ny atao ary ny atao tsy efenina, zay le zavatra misy. Miresaka tsika hoe lapan'ny Manjakamiadana, izy io ny lapan'ny Manjakamiadana dia lapa eto akibony merina, fa saingy ilay izy efa lasa ohatrany hoe rovan'ny Madagasikara, satria efa karazana vakoka ireny toerana misy atsika ireny a, dia efa nampidirina ho vakoka harenan'ny Madagasikara manokany ireny, dia efa lasa afaka tsy diana sy ny tariny, na dia mbola ady hevitra kely azany hoe ho tafady ahoana, tsy azo ekaram-bazaha nge ny vohitra masina, maninona ny lasa natao sita toristika, maninona ny atsofoka patrimoine, ady hevitra daholo zany rehetrarehetra zany a. Fa ny zava-misy aloha zany dia zay efa nipetraka hoe horovan'ny Madagasikara io fa tsy Anatananarivo irery a, dia miara-mahatsiahany zany vanim-potoana manjombona sy mampalahelo izay nitranga teto amin'ny firenena zany tsika tamin'ny taona tamin'ny fotoana 9 Novambra 17 taona miala zany zao katroka indray izy androany 9 Novambra niombonantsika rehetra mahatsiahany zany, mirarika mirary ozy a, mba ho hita soamatsara ihany ny tena marina momba an'io. Ary zay moa le tenenina hoe matesa aizavanina ny tanana andoro sy nitondra orooro, fa ny taranaka aoriana amin'izany dia anozona nireo mpanodikodina ny volam-panjakana sy mpandika ny lalàna ozy nanary ao anatin'ny irany, fa efa miakatrakatra amin'izay ny toso-dra zao dia mafanafana ihany koa ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena eto moa zany, tsika tsy miresaka loatra ny raharaha politika fa ny fiarahamonina foana, ny fiarahamonina ny tena hita taratra hoe ao anaty fijaliana noho ny resaka tsy fisina sy ny fananana
ny fahasahirana ny etsy an-daniny, ny tsy fahampitsakafo, ny tsy fisian'ny asa, ny fahalafosan'ny vidim-piainana, zany rehetrarehetra zany nge, ary indrindraindrindra ny ngeza be ao ambadika zay dia ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy mandry andro tsy mandry alina isika mianakavy, mandry andriranandro tsy mba misy mihitsy mandry vonovato fa lasa mandry tsy lavoloha le vahoaka manoloana n'le tsy fandriam-pahalemana zay mitranga, ary ty efa tsy menatra tsono mihitsy ny mpanao ratsy na atoandro na alina. Dia miezaka tsika mitabataba miresaka hoe ory fantsakano, ory mpitandro filaminana, ory tompon'andraikitra zao, ohatrany efa ela ihany ny tenenana an'izany, mbola zao ihany moa zany zava-misy to vao maika aza mitombo an-dalana ohatrany diana andrina ny akamaroan'ny mpanao ratsy eto amin'ny firenena, satria tsy misy le asa sahiran'ny olona, tsy misy sakafo, lasa amin'izay izy manita-kevitra mangalatra. Fa le izy hoa tena lalàna matotra sy entitra tena famaizana ny tediavina, fa tsy fampitahorana na fampiorohorona. Le izy zao ohatra hoe misy mpangalatra hoa tratra androany, ateriny eny amin'ny pôlisy, tapitra ny 8 ora tsy isy mpitory dia avotsotry ny pôlisy angely izy. Ohatr'izany foana angely zavatra misy e. Fa le tena famaizana mafimafy kokoa noho izany mba ahatonga an'le mpanao ratsy atahotra amin'izay hoe loraka mba ilamina. Eto ke mety misy mpanendaka ke mety mijery avy-tafo e. Mety misy mpanao ratsy mijery avy-tafo, mety misy dahalo mijery avy-tafo, mety raha alina zao ry zalahy nao operaka fa zao izy aloha mbola mijery avy-tafo. Ka zany zavatra mihitsy le tiako tenenina hoe ngatsy mba misy hoe tena zavatra famaizana tena mafy ary tena ampiarina tsy atao resaka be fotsiny ho an'le tena mpanao ratsy eto, fa tena amin'ny endriny rehetrarehetra maro azo isafidianana ange tompoko ny endrika isehon'ny mpanao ratsy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao e. Mety ahatezitra olona nefa ary mety tsy ho azoko atao ihany koa ny hoe eto ny andeha hampianatra hoe zao ny fanaovana famato, zao ny fiarovan-tena, zao mety tsy azo atao zany raha eto amin'ity sehatra ny haino manjery ty. Satria be dia be ny zavatra voakitika ao anatin'izay, rantsa mankaika voakitika ao anatin'izay ary tapina ao anatin'izay. Raha zany rehetrarehetra zany no lazaina satory nefa mety ho zavatra tokony ahason'ny vahoaka zany, fa sao dia le izy isy hamily any amin'ny lalakafa indray satria hainao manjery ty miparitaka dia zay no tsy dia mampety azo loatra. Ataoko anaty fonoteny ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny fijaliana sy ny tary rehetrarehetra teo iny fa ny tena zavatra misy dia tsika menakavo izy miara-mandinika, miara-mahita ny tranga rehetra izay miseho eo dia samy mba mandray ny fanapahan-kevitra ihany koa. Tsika koa mila mandray ny andraikitra manandrify antsika eo anatrehan'le izy, na dia ataoko hoe isaky ny fokotany ihany fotsiny aza mino fa tsy andahan' zany ny mpitandro filaminana rehefa tena misy lalàna vitantsika ao anaty fokotany kely anankiray matanjatanjaka ihany koa hoe ato amintsika dia zao mifefehezana na ty aza ny lalàna ambony ny antsika dia ity, ka rehefa tsy teo tratranyity dia aza manao an'ity dia vita. Dia raha samy mba manao ohatr'izay nge ho azy dia mandeha mety le izy. Fa le tsy fahasahintsika mampiatra an'izany zavatra zany mampirongatra amin'ny mpanao ratsy eto dia lalaovin'ny olona fotsiny eto foana tsika menakavy zany ao anatin'ny lisy dia samy ohatrany hoe tsy arakaraky ny ronona ozy le nahandro vato eto na hoentina moto ny angady sy ny arina fa tsy misy vodo mive mivomanga, zany ny tena zava-mitranga. Dia mbola raha vao miresaka zavatra ohatrohatr'izay dia tafiditra foana koa ny resaka hotafady sy ny sisa. Ny resaka hotafady azy zao teo tamin'ny nandrakova James Cameron ny lapany manjakamiadana ho lasa lapa vato be. Fa azadino fa ny andry ny manjakamiadana tamin'izany fotoan'izany, tamin'ny andron-drana valina voalohany, le andry ampovoany be vola mahitsy, le hazo be firy metatra ry, le mahatonga ny olona mametraka le adevitra hoe fa ahoana marina moa zany fa inona tena zavatra nitranga. Fa vitan'le gazy zany hoe nalaina avy any Parafaravolo le hazo, Parafaravolo fa tsy Parafaravola. Fa zany zao tokony ahitsy zany hoe badiniana le izy hoe fa maninona no Farafaravola, inona ny tantaran'izay ary inona le Farafaravolo. Le Farafaravolo ange le volontsangana le nanaovana fanamevana nangalana n'io hazo be ny vola mahitsy ny ala avy any varatra tsinanana tany io e. Mandra-pahatonga an'io teto dia gaga nareo hoe voropotsy mitondra an'le hazo. Tsy vavolombelon'ny tantara hoe nahita maso, fa vavolombelon'ny rakitra rehetra kosa izay nandreketana an'izany tantara zany hoe zany ny zavanitranga. Ary lizy rehefa dinihana mitombona ary vitantsika gasy soamatsara mihitsy. Vitantsika gasy soamatsara mihitsy ny zavatra ohatr'izany. Aza mieritreritra hoe mitantara dessin animé raha miresaka an'izany hoe voropotsy ake nitondra ny vola mahitsy niala avy any Ambatondrazaka fa tonga teria manjakamiadana. Tsy angano ange reny teneniko reny hoe lay manitra tany na vita nampisaraka ny rano ny loha lampy tamin'ny verimange. Ny ambony tsy midina, ny ambany tsy niakatra maina tao ampovoany e.
tsy tantarangereny hoe rana valina voalohany mandeha eny ambony rano e fa le izy oa rehefa olo-kafa mahavita an'izany de le olona zany ny tena enjana, le olona ny tena masina, fa raha voatsika gasy mba nanaonao an'izany de asa maizina foana mivaliny. Nefa le izy resaka fifehezana ny ara-panahy sy ny ara-batana ao anatiny tsirairay. Somary hiditra kelany amin'izany manko tsika satria loha hevitra anisan'ny eritreretiko resahana sy fampitiniana ny tontolon'ny mozika teo amin'ny tsika malagasy, mozika sy ny dimo zany zavatra mitambatra foana reo. De zay zavatra iny tena ho resahantsika kely tsara rehefa aveo, fa eo anatrehan'izay aloha no hitarihako kely an'le resaka. Ohatra zao hoe manana tantara tsika ao anaty baiboly, ao foana moa zany maka ohatra tsy fanaratsiana ozy fa fanatsika fonana ny tantara misy ary fitantarana ny zavatra mitranga. Ohatra hoe voalaza zao fa i Jesoa dia nandeha teny ambony rano ary tsy niletika. Misy magicien tsy haiko i Chris Angel moa sa iza moa sa i Dynamo le manao an'le mavita koa mandeha eny ambony rano. Rehefa mafe ny tontolo ara-panahy ve le olona de mety rehefa vazaha, fa gasy na fe an'le tontolo ara-panahy de rana valina mandeha eny ambony rano de ohatrany hoe mansavy. Azonareo ngamba izy zany hoe le mahasarotiny atsika eto zany de hoe fa maninona ny raha voagasy de aratsiana foana. Tanareo zao raha vao ohatra hoe mofo gasy, rehefa tenena zay hoe mofo gasy atsika izy zany zay ny vazaha miala avy any aminy tonga eto mofo gasy ny tediaviny, ny vazaha ny andafy manafatra mofo gasy avy aty fonosona tsara anaty papier io mbola mafana mofo gasy mitotona any aminy de mofo gasy. Fa atsika gasy nefa raha sendra misy mahita mihinana eny am'le mofo gasy eny am'le kafe kopy visy le mitsangana de menatra. Misy be dehibe amintsika menatra eny tsy ny rehetra aloha, fa misy be dehibe amintsika menatra. Inona ary le mahamenatra atsika am'le atsika vary gasy. Vary gasy zany de tena ifandrombahany zany naiza naiza. Raha vao misy ohatra hoe vary gasy manala londo, lafo tena lafo zany tena lafo, fa zao tena tsara zany raha vary, sady tsisy vato iny, tsisy akotro io, tsisy apomby, tsisy voanahitra io, ary ny tsirony io de hafa. Hoe vary gasy manala londo eny betsaka ny toerana mpamokatra vary gasy fa mba nasongadiko kely fotsiny aloha zany iny. De io vary gasy io vary mena tena tsara ny tsirony io ary ny hery entiny io tena hafa. Fa misy olona isan'andro ihany izy ao an-trano mihinana vary mena, fa raha vao andray vahiny de ohatrany mahamenatra ny androsa le vary mena de lasa mividy riz de luxe. Azonareo le izy fa maninona ny raha vao ny atsika de ohatrany menatra tsika. Zay toe-tsain'izay fotsiny tena antom-pijeron'le havitafo hamohan'izay hasina mahagasy any anatiny tsirairay avy zay mihitsy, hoe aoka isika tsy menatra amin'ny atsika fa tena hijoro ary hiaina sy andala ary ampiatra maraitsy hariva naiza naiza na eo anatrehan'iza na eo anatrehan'iza ny mahagasy atsika. Zay ngely izy tsy midiky zany hoe manao salaka, tsy midiky zany hoe manao anty manao fa tena hoe miaina fotsiny tsotro zao an'le mahagasy tsy mahamenatra, tsy menatra am'le an'ny teny e. Zay ny tena tiako hatongavana. De fahafehezana an'le hery ara-panany na aizan'ireo razantsika ireo an'izany, fa raha voagasy nanao an'izany de asa maizina. Misy zao ny obolana miteny hoe aza mikiopa-damba hampisy zavona ka manao zay tsy fankahitana. Navadiky reto milaza azo pikabary reto le izy taty aoriana hoe eny moa tompoko tsy hoe ikiopa-damba anaty zavona akory ka hanao zay tsy fankahitana. Ikiopa-damba anaty zavona zany hoe le zavona zany efa hoe de ao indray izy no mikiopa-damba, fa ny tena izy de hoe mikiopa-damba hampisy zavona ka hanao zay tsy fankahitana. Zany hoe eo anao de zahay de kopahako lamba tonga de manjavona io. De zany nefa adigasy taloha hatram'izay zany, adigasy hatram'izay zany. Reo gasitsika ireo nareo ary nareo zay mijery ahy eto mety mbola nanana dadabe nandeha niady tamin'ny ady lehibe faharoa. Raha tena mbola misy ela velona mbola mety nahatratra ny ady lehibe voalohany. Efa tsy efa 400 taona zany, 430 taona. Fa ny ady lehibe faharoa teo zany mety mbola manana dadabe tsika maromaro any amin'ny tontolo misy atsika any nandeha niady tamin'izany fotoana zany. Mety efa tena antitra izy. Fa reny dadabe reny le mbola nahay an'le zavatra
de hoe miala avy any ny ropilanina de kopahany zalamy lamba ohatry zao tonga de manjaviny io andro tonga de avy ny orana de miala fotsiny ny bombardeur allemand miala ny ropilanina miala za tsisiko zavina beko tonga de orambeko de efa adigasy zany inona ny natonga andresaka an'izany teo le hoe ivola mahintsy le andry avoan'ny lampany manjakamiadana de nalaina tany amin'ny faritra Ambatondrazaka tao amparafara volo satria natoriana mihitsy mifandrina volotsangana manao fanamaivana zany adikile zany de iny le neto mivoropotsy am'izay iny niakatra anakety manjakamiadana nisy olona nikasa anarina azy taty aoriana de tany atsimo ndray izy ny nakahazo de mbola tsy vita le izy mandraky ny androany tsy midika hoe le avy any atsimo ny ratsy fa hoe ny fomba rehefa zavatra ilaina momba an'ireny any amin'ny avaratra natsinanana ny maka avaratra natsinana ny toerana misy anao zay io de zany hery gazy rehetrarehetra zany le ohatrany hoe mba tiako ho fantatritsika tiako ho foazinao anatsika hoe manana an'izany antsika gasy ary atahoran'ny olona ho any ifehezantsika indray an'izany de zahana ho taina amin'ny fomba rehetra vo nakalazaina zao tamin'ny herinandro iny le resaka hoe Halloween de misy hoe fiteninareo moa zany le hoe fety maty zany aiza misy maty hoe anao fety fa zay moa zany le fiteny azy hoe fetin'ny olo-masina de olo-masina izy ary le manao fety eo fa fety katolika manko le hoe fetin'ny olo-masina fa tsika rehetra olo-masina daholo atsika de masina amin'ny tenatsika ary tsika efa masina voajanahary satria sombin'Andriamanitra fa iny moa zany resaka ry zareo iny anazy iny fa le hoe fetin'ny maty ny maty tsy manao fety kanefa le izy maneran-tany ankalazaina de zahana ampidirina mpitolo eto Madagasikara eto ary tamin'iny fotoana iny mihitsy tena zavatoza be hoe andro talata de ikitikitika fasana za efa miteny hoe ny fasana tsy fikitika rehefa tsy andevina sady tsy amadika oka tsy ty nareo manatinaty boninkazo izak'izay mandeha ty oka tsy ty nareo manapanadio fasana misorotsoroka tokotany-pasany ty tandremany reny fa isesy ane isesy maty eo ne indrindra tamin'iny fotoana iny talata ka le izy tsy hoe rehefa zay ny tenin'ny vazaha de zay ny marina ary tsy zay tenen'ny vazaha de mety sika koa afaka manatsaina mandinika mahalala hoe inona ny zavatra tokony atao inona tsy tokony atao tena kalazana teto Madagasikara indray le Halloween zany karazana fetifety nangatra be somatoto be sy ny tary reny de manao an'ireny paozy reny daholy de io zany tao le ny loza ohatry ny alika rehefa toatoaina tamy de rehefa ho avy am'izay ny zavatra anindry sy ampitaotra de aza menimeniny fenao ny te hiantso an'ireny ohatra le teny kany aiza moa ny tsotongo zany resaka club satanika sy ny tariny zany zanakitsika rehefa tonga ny 26 juin ny arendrina mba atao eny andohany tandroka be mirehitra jiro be reny tare mampatahotra be ny de ohatr'izay ihany io enao ihany miantso loza manaratsy ny zanako manaratre ny rano sika manoloana ny zava-misy avy any ivelany diso manaratre ny rano loatra sika io aiko sanatry avy ny vava za misy ane zany Andriamanitra fa any an-dafy any manko misy olona makalaza an'le hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny fiboridalana ny nudisme de tonga de tsy miakanjo mihitsy zany zareo fa miverina am'le taloha zany hoe Adamaseva o zany mbola tsy miakanjo ny olombelona taloha koa mbola tsy miakanjo de tsy miakanjo zareo de mandeha eny an-dalana eny de tsisy miakanjo laha vavy kely lehibe ka ny aiko sao mba sanatry zavatra ohatr' zany no tonga atao Madagasikara eto noho le fanarahana manaratre ny rano be fahatany indrindra am'izao mampiroborobo ny teknôlôjia zao de miesona aneo ale ray aman-dreny miesona de ray aman-dreny tsy mahay mampiasa an'le fitaovana avoleta le akizy efa inona zavatra tsy hainy efa lasa rivotra mitsoka ho azy ao anatiny mihitsy le hoe tontolo ratsiratsy kely tontolo ratsiratsy kely voavintsika ny resaka an'iny hoe ny zatovovavy malagasy am'izao lasa mitovy amin'ny biby amamorona mitovy amin'ny sanatriavy vava mitovy amin'ny kisoa mitovy amin'ny alika mitovy amin'ny saka mitovy amin'ny omby vakivaky raha fotsiny any anelakelan-trano sy any amin'ny tsisy rehetrarehetra any fa tsy vita fomba akory hoe mba mifampiresaka izy neny de natao le fomba kely mba mialohany andana le vehivavy mandeha amin'ny firaisana ranofo voalohany mba misy fomba le anaovana vaky raha fa tsy tonga de alefalefa fahatany fotsiny any ny sasany le raha voalohany iny iny le hery rehetra le fahadiovana le herinao ray manontolo le na Andriamanitra de nen'ny sasany
tsy mba any amin'ny toerana mendrika akory azy any nanaovana zany fa sasany any angabony eny veriny maha izy azy voalohany le raha voalohany amin'ny vatany any angabony eny narina satria mandeha le fivoriana de ao anaty fivorivoriana ao de efa samy mamamy de mifampimasy de mifanaraka any angabo le de any de vita ny natao de maty asina de avy eo amin'izay de manina hoe za tao ny lehilahy fandalovana fotsiny za tsy mety mahazo vady za tena mba mitady ohatrany tsy hitany lehilahy mihitsy ohatrany tena mba tsara ihany mba miezaka mimekanjo ihany mba miezaka manao fa tsy hitany lehilahy mihitsy ianao nefa maty asina hatramy voalohany zafady ianao nefa maty asina hatramy voalohany fa zany mila jerevana tsara amin'ny atsipriany daholo enge hoe mba toerana manahoana toerana mendrika toerana mba efa nomanina ho amin'izany ary zany zavatra tsy ataotao fahatany zavatra tsy maimaika fotsiny ohatrany akoho zany sanatria avy mivava fa tena iomanana zany hoe ho vaky raha voalohany amin'ity fotoanyity misy hery ngeza be avy anatin'ny vatanao hiparitaka mba jerena koa hoe karazan'olona mba manahoana ny atsika am'izao eo a efa lasa revy hafa le izy aloha ataoko mihitsy hoe revy lasa revy hafa le misongadina lasa zay rehefa manam-bola io zany na tsy fototr'olona azy io na olona tsy ahoatsy ahoana io na nandrovolan'olona azy fa manam-bola de tsy maninona fa afaka omenan'io zany le fahadiovana misy hoe andrakandrana fotsiny any ohatran'le tonga fiteny hoe andrakandrana nkeny nanany kisotay e azavady am'le fiteny fa tena zany ny zavatra misy ny sasany andrakandrana fotsiny any ambadimbadika any de lasa de vita tany natao maty asina ka satria eo am'izay le miampita le karazana tody io le efa nitenenina foana hoe na ny olo-dehibe efa malala fitiavana zao aza mba fantaro tsara ny olona tokony erahana sy ny olona tokony hidirana ho am'izany sehatra zany sy ny anaovana an'izany sehatra zany tsy mpampianatra loatra ny resaka momba ny tontolon'izay ah fa mba manintsy fotsiny aho hoe mba jerevana tsara amin'ny atsipiriany daholo reny rehefa le hasina maha olona anao ny jerena fa io ke misy an'izany hoe avy miaraka amin'ny olona ray anao fa tonga de tsisy mety tsony ny ataonao manompoka eo e satria mikary mamalotiny ny olona iny ny lasanao iny misy indray hoe miaraka amin'ny olona ray anao de nety mifanambina tsara nareo de reny de lasa mpivady de mifampiteraka de mifampitondra teny de nety fa misy ny olona anankiray vao niaraka taminy de zay nanompoka teo ny fiainany dako rifatra tany amin'ny tsy izy tsony tsy fahaizana mijery sy mandanjana zany hery ananana zany sy ny tontolo rehetra manodidina ivelany zany zao mahatonga atsika oatra tapitra voaretsadresako daholo izy zany satria iresaka hery aho a iresaka mozika iresaka dia iresaka an'ireo zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny vatantenatsika reo ahako de zay no napidipidirako kely an'izany rehetrarehetra zany atsofoka avy hatrany atao anatin'ny tena loha hevitra zany le resaka efa nanipinipika le resaka mozika ihany tsika tany aloha tany fa tsy tena nataontsika loha hevitra le izy fa nisafosafona fotsiny teny fa androantsika somary hiditra kely amin'ny atsipiriany raha miresaka mozika de zao ny zava-misy zava-panahy io tena masina ary ny mozika ny mety tena azo antikana ihany koa ny famaritana le atao hoe Andriamanitra ny mozika no mety famaritana faharoa na fahatelo azo amaritana n'le Andriamanitra satria ny mozika zavakanto le zavakanto resahako de tena zavakanto inona ny atao hoe kanto ny anarantsika taloha zany sy tadidiko hoe tany amin'ny kilasy fahafiry le nianatra an'izany hoe famaritana ny teny hoe kanto ny atao hoe kanto de manintona manaitra mahasarika mahatarika mahambabo fo mahafinaritra ny saina mahaliana ny maso zany ny atao hoe kanto mivola sy mivadika tanteraka izay zavatra zay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny alalany atao hoe zavakanto fantaro tsara ny olona samy manazahatra mahataitra ny fanahany mampiainga ny fanahany zay le hoe aingam-panahy misy olona raha te hanoratra izy eto mety misy olona tsy mahita soratana raha tsy somary mifoka sigara kely mety misy mifoka akoatra ny sigara mety misy misotro kely mety misy mihaino hira mety misy araka samy manana ny zavatra ingan'le fanahany ka arakaraka io tsy mitovy ny olombelona rehetra tsy mitovy tsika
ary oatra le teneko teo na tsika gasy aza hoa tsika nytenenina hoe malagasy raha ihany fa isika miara-moniny atao Madagasikara no mahatonga tsika hoe malagasy raha ihany fa raha ny tena marina raha raitsika dia mitovy ny fomba mitovy ny fanao mitovy ny fady mitovy ny fomba fiainana fa zareo fa nany fiteny azany atsika dia fa tsy mitovy dikan'izay tsy raitsika fa ny tena lesoko ao anatin'le izy fotsiny dia misy mampiditra nyity hoe resaka hoe malagasy ofisialy fa ny tena marina tsy mety loatra io tsy mety io hoe teny malagasy ofisialy tenin'izy ary le natao teny malagasy ofisialy lasa teny ifankazahoan'le gasy rehetra fa zao ny azadina ny fanabeazana tsy vitan'le teny malagasy ofisialy satria le ankizy voateraka ke dia efa nibeta ao aminy aloha mibeta ao amin'ny ankonany mibeta ao amin'ny fianakaviany mibeta eo amin'ny manodidina azy mibeta eo amin'ny fiarahamoniny dia ho avy ianao avy eo ampianatra azy amin'izay rehefa hilatsaka an-tsekoly izy le teny malagasy ofisialy dia lasa sahirana izy satria le teny malagasy ofisialy anke tsy teny anisan'andro ohatranony ohatra raha mitensika hoe akatony ivaravarana io teny malagasy ofisialy zany fa raha teny merina mety hoe arindriny io trano io le izy mako tsy teny merina le teny malagasy ofisialy fa manakaikikaiky kokoa ny teny merina zay le izy zay manakaikikaiky kokoa ny teny merina le teny malagasy ofisialy ary misy karazana teny merina be deabe mandrafitra ny teny malagasy ofisialy fa zany teny hoe somary poizina ihany le teny malagasy ofisialy manoloana le fanabeazana satria be no sahirana sy tsy mifankahazo araka ny fomba fiteny sy ny fomba firesaka tsy mifankahazo fa ny tokony ho izy zany vahaolana akaiky indrindra be azo amin'ny tenin-drazany foana ihany le taranaka malagasy zay ny tena tokony atao dia tokony mifanaja zany hoe ny mpampianatra avy eto Antananarivo alao izy ampianatra eto Antananarivo ny mpampianatra avy any Ambovombe Androy alao izy ampianatra ny avy ao Ambovombe Androy dia mora ny fankazahoany le fomba fiteny mora kokoa ny fankazahoany le fomba fiteny fa raha mpampianatra avy any Ambovombe Androy ny alefanao mampianatra eny Ambohimanarina sahirana ny olona raha mpianatra avy Etsikady fotsiny alefanao mampianatra any Fort Dauphin sahirana ny olona fa be azo amin'le tenin-drazana izy dia izy samy izy no mifampianatra sy mifampitan'le fahalalana amin'ny alalany tenin-drazany efa misy an'izany ange ataon'ireo mpampianatra ireo ary mahafinaritra efa misy mpampianatra mifampiresaka tamiko manao an'izany izy hoe isika ohatra hoe nitaranja filôzofia rehefa any amin'ny baka ny dissertation na filôzofia avy aloha ny ankizy safidy zay teny tia nitenenana azy fa nitanjona azon'le sujet apetraka ary voazavany sy vitan'le dissertation nomena azy ka nataony amin'ny teny paritra io tsy olana mihitsy tokony tsy olana zany fa tsy azo terena ho teny malagasy ofisialy tokony mba misy lalàna kely mandinidinika kely an'izany fa zavatra tena azo eritreretiny zany ary mety azo hoe le tenin-drazany mihitsy no avy alao hitenenany azy sy amohan'ny heviny fa sahirana izy mamoaka an'le teny raha misy teny tsy hainy fa raha teneniny amin'ny fiteniny io moramora kokoa aminy betibetsaka aina nge ny tena tokony ahy ato fa zany mety anisan'ny antony mahakaminy ankizy mandeha any ampianarana zany mety anisan'ny antony mahakaminy ny ankizy mandeha any ampianarana akoatra ny resaka hoe ina moa zany fepetra hafa tsy feno mahatonga azy any koa hoe kamo fa tsy mitovy mihitsy io ny mpampianatra avy aty Antananarivo no alatsaka reo makany amin'ny faritra tonga any tsy misy zavatra hainy le fomba n'le faritra dia sahirana izy mampita n'le fanabeazana dia avy eo tsy asiany mpianatra vidiny tsy asiany mpianatra hajany ohatra zay ihany koa olona avy any amin'ny faritra no alefanareo mampianatra eto Antananarivo dia sahirana ihany koa le fomba fampitana le fampianarana satria le fomba tsy mifankahazo le fiteny tsy mifandray dia rehefa tsy mahay le teny malagasy ofisialy zany olona dia lasa ohatrany tsy afaka mifampiresaka dia ohatrany hoe mijaly eto amin'ny tanitsika ihany tsika hoe samy miteny gasy fa nefa tsy mifankahazo tadidinareo le nanaovako vazovazo ndray mandeha teto le hoe mpampianatra avy any no mitantara angano amin'ny mpianatra hoe ity gona ho ty kepaky fa tsisy azon'ny olona eto ane nitantara ny go sy kepaky ohatra zay io ka tokony ho jerevana kely ihany koa zany dinika anankiray zany ino moa zany sendra tsetsatsiatra tahaka ny jabora manify sendra nandalo io ny resaka hoe teny malagasy ofisialy sy ny tariny a fa inona no mahatonga ny resaka an'izay teo tato amin'ilay resaka mozika zavakanto mivoana be ny atao hoe zavakanto amin'izao fotoana zao eto Madagasikara ary ny atsika raha voapihira dia tenentsika foana hoe mpanakanto tena azafady
mahasarotana zany teny zany hoe kanto. Rehefa mpihira dia atao ve mpihira, rehefa mpitendry dia atao ve mpitendry, rehefa mpandihy dia atao ve mpandihy, fa azo atao hoe mpanakanto tompoko. Fa ny zavakanto raha ny famaritana ny anarantsika azy fotsiny aza mbola tsy ilaza ny tena hevitritsika amin'ny mahazavakanto fahitantsika azy sika. Fa ny zavakanto fotsiny any amin'le tena namaritana azy hatramin'izay ny anarantsika dia le hoe iny atao hoe kanto manintona, manaitra, mahasarika, mahatarika, mambabo fo, mahafinaritra ny sofina, mahaliana ny maso, mahatehijery foana, mahatamana zany. Dia manainga an'le fanahy, misy fanahy lasa miainga hoe ha za kosa vao maheno hirany anina dia velombelona mihitsy any anatika. Za vao mijery an'reto olo reto manao an'izao dia tena tonga dia hovaiko ny tele. Azonareo samy hafa izay zavatra izay, samy hafa izay. Ka faritiny atao hoe kanto, tsy midika zany hoe ratsy ny sasany fa misy fepetrany fotsiny le atao hoe zavakanto. Ka io le zavakanto amaritana an'le Andriamanitra resahako hoe Andriamanitra amintsika malagasy akoatran'ny hoe fahamarinana dia tena zavakanto koa le Andriamanitra, tena kanto le Andriamanitra. Zay izy amintsika malagasy. Ny tena tamin'ny voalohany hoe Andriamanitra fahamarinana zany hoe tsy miady hevitra aho hoe iza ny vavahanao na iza finoana iza mety, finoana iza tsy mety, fa io samy afaka mijery amin'izay inony, afaka mijery amin'izay fomba hijerevany azy sy mandray amin'izay fomba handraisany azy. Dikan'izay tsika tsy ady hevitra finoana, tsy ady hevitsika hoe fa maninona hoe ianona tsy kristianina, ianona kristiana tsy any ny ady hevitsika. Tsy mikitika an'izay inonareo mihitsy tena inoy sy ivavao izay inonareo fa maresy lahatra anareo, fa ny fepetra dia tokany fahamarinana. Zay ivavahanao na vato be na vatakazo na loharano na any am-piangonana na any amin'ny sinagoga na any amin'ny tempoly na any amin'ny moské na any an-tendrombohitra na iza tsy olana zany, fa ny fepetra dia zay mandeha amin'ny fahamarinana. Rehefa nandeha tamin'le fahamarinana ianao sady tsy nangalatra ianao no tsy namono olona, voatahan'Andriamanitra ianao ary Andriamanitra le miaraka aminao zay. Tena Andriamanitra le ivavahanao na dia meko aketsy amin'le loharano kely isak'izay mandeha azy ianao. Dia tena io zany ao zany misy an'le Andriamanitra rehefa mbola natanan'le fahamarinana ianao. Dia ankoatran'izay dia le hoe zavakanto. Zavakanto satria kanto loatra, manintona mahasarika. Rehefa le mpifanany any amin'ny bandy akama rehefa mifanao veloma dia mpiteny an'izay foana hoe sura baolina milay manja mety sava bôgana izy tsara kanto meva soa manaitra mahafinaritra manintona mahasarika mambabo fo e. Zay le kanto. Ohatrany hoe mba fitenina sambany zany mahasolo an'le hoe soavatsara tena Andriamanitra e, satria le Andriamanitra kanto. Ka ny mozika dia zavatra voajanahary io tsy ny fironon'olombelona, tsy ny olon-jany namorona mozika efa hatrany io. Matony akoho vao maneno dia efa misy feo iny, mihirana iny. Maninona ny saka rehefa mifampitady dia mihira, maninona ny alika rehefa mitomany valala dia mihira. Voajanahary zany le mozika, voajanahary zany le feo entina mihira sy miresaka an'le kanto. Maninona ny rano rehefa tenentsika hoe misasasasa dia misy feo samy hafa izay avoakan'io rano io, fa maninona iny feo iny ary mampitony saina be, satria misy hery voajanahary avy amin'le Andriamanitra mpahary ao anatin'le feo miampita makany aminao. Ary ny feo iny le miteraka firindrana, harmonie ozy tsika, miteraka firindrana makany anatin'ny vatanao. Misy fotoana ianao mihaino hira tonga dia sasa ohatrany te hiady zany, te hitrotrotra, ohatrany te handrongandrongatra, te hifamalimaly, ohatrany hoe mizatra tianao hivoaka sy loatra mafonja be zany avy any anatinao. Misy fotoana indray ianao mihaino hira dia malahelohelo, manjombonjombona, manjononjonitra. Misy fotoana ianao mihaino hira dia ohatrany hoe miainga be zany le fananao, dia misokatra be, te hanao zavatra be zany ianao, te hifandray be aman'olona zany ianao, te hamokamoka zavatra mahafinaritra be zany ianao. Ka zany rehetrarehetra zany efa hain'ireo razantsika ireo tsisy fery. Izy ary ozy nareo mety nampianatra ny do re mi fa sol la si, an'ireo raza fa ahoana ary nalalany an'izany feo zany, satria izay le zavaboary manodidina. Talohan'ny sy ny karazana inona zany fitaovam-pitendrena sy ny fitaovana tsofina rehetra hiteraka mozika, ny instrument de musique rehetra zany, talohan'ny sy ny zany inona zavatra nampanenotsika
le misy tavoangy dia atao samy hafa ny rano ao anatiny, misy vera atao samy hafa ny rano, vera moa mbola voataty aoriana be, fa ny tavoangy dia asiana rano dia atao samy hafa ny abetsaky ny rano dia samy hafa koa ny feoavoakan'ireo. Zany ny nandrafetana an'ireny fitaovana lazana vadika hoe tia ny atranatra na tia ny amponga zao, tia ny koritsana zao, tia nalaina avy amin'ny feon'ireo natiora reo daholo anie io e, nalaina avy amin'ny feon'ireo zavaboary reo daholo io, tsy nisy very. Hoe maneno ny akoho fa raha tsarainao amin'izao fotoana ny akoho raha miantso olona tena mpahay mozika ianao na mitondra ino ty izy ity fitaovam-pandrefesana le fahitana an'le diapason dia mety ozy ianao hoe ary ny akoho tonga dia clé de la ny feon'ny akoho a, ohatra zany teneniko zany. Jereo fa ny tambany vohitra ny olona avy any ambany vohitra tena avy any le tena mbola le zatra an'le mitabataba miantso aveny latrano miantso hoe iompy kely io e zay feo anefa zatra zay dia denoy tsara ny feo an'ireny olona ireny rehefa mira fa tsy matinao zany reny ary tena mahay mampiara-peo sy tena mahay mira ny olona reny. Manana feo voajanahary tonga dia lantym-peo gasy be tena nikasoka sy ny tariny rehetra miaraka aminy dia tena hain'ireo voafehan'ireo. Satria efa zay le natiora miaraka aminy isan'andro ao dia eniny foana fatany foana dia lasa mirindra mitody makany aminy izy. Dia ao anatin'io mozika io zany ngamba kosa tsy misy olona hoe tsy tia mozika zany, mety ho sarotra mety isy ihany ataoko hoe aotra faiko aotra be dia be sy ray, mety hoe olona tsy ho tia mozika na hoe tonga dia hoe tsy tia hira tsotro zao mihitsy, fa ny akamaroantsika rehetra dia tena samy tia hira avokoa ary ny olombelona rehetra mihitsy dia tena samy tia hira, tia mozika ara-poajanahary, fa mety fotsiny hoe samy manana ny gadona izay tiany sy tetiaviny. Dia rehefa samy manana ny zavatra tiany izay le olona dia eo amin'izay zany le hoe mila hay no mitady an'le mahandriamanitra le zavakanto ao anatin'le mozika, fa ny mozika rehetra dia mijanona ho mozika fa le fitadiavana an'le zavakanto ao anatiny le mahandriamanitra no tadiavina. Dia hitanareo fa tsy ny gadona rehetra no ilaina rehefa mitady fifantohan-tsaina, tsy ny hira rehetra no afaka enona rehefa mitady fifantohan-tsaina. Mety efa mba nahenoheno sombitsombin-javatra nareo reny ohatra hoe fefikirana méditation reny ohatra, reny karazana ino ty izy ty karazana repos spirituel reny le izy ohatra hoe voyage avec les anges, ny resaka ny karazana feokirana mantra, zavatra ohatrohatran'izany ahafahan'le fifantohanao tonga fotsiny iny dia ampirehatra an'le ivitsehatra mahandriamanitra eo tapon'ny lohanao, le tenentsika foana hoe aza ny loha samangina ny jerena fa andriamanitra ao tapon'ny loha, ino zay andriamanitra ao tapon'ny loha zay, zay le tsakra eo amin'ny faratapony indrindra amin'ny lohantsika le ivitsehatra, satria misy le hoe ivitsehatra fito ao anatin'ny vatantenan'ny olombelona anankiray izay ifamezivezen'le tontolo mahandriamanitra azy sy le tontolo maha-olombelona azy, dia io le ilana fifehezana be. Zao manko ny zava-misy amin'izao fotoana izao a, tsy diso ihany-tsika ny teny tamin'izany fotoana izany, tsy tadidiko taona 2024 sa taona 4 ny tenenako an'izany teto amin'ny Kolo TV teto hoe jereo tsara fa atsoatsy kely dia irongatra be ny zava-panahy, dia milaza ho mahay zava-panahy daholo babay sy lovotra, dia milaza fa mahay mampita an'izao mampita an'ry dia miseho faratapony amin'ny resaka zava-panahy daholo. Zay zavatra andresako tamin'izany, inona tokoa taona vitsy taty aoriana monja io ara fa tonga lizy, satria efa hita soratra hoe miditra eo amin'ny era de verso tsika ny fotoanan'ny fahalalana, ny zava-miafina rehetra, ny tampoka sy ny tsiapoizina dia miraka eo daholo. Dia tena io tokoa fa amin'izao fotoana izao dia tena betsaka dia betsaka ireo milaza fa mpampianatra zava-panahy, miezaka mitaona olona hanao méditation ary hanokatra tsakra zao, hanao an'ity toy izay hoe ie tsy misy maharatsy an'izany raha voafe izy, fa tandrefy tsy voafe izy ary aza manara-dreny rano,
fa mahalasa dalana io zavatra io filalaovana tsakotsaka raha iny hoe mahalasa dala io e tena miteny rehefa tsy voafe io misokasokatra fahatany na mikatokatona fahatany de eo anao mivery le hahavony le onjany tany mebetsaka me mitompo zany le ara rehetra nonjany tany le vibration terrestre me miakatra de zay olona tsy mahay tsy mahay tsy malala zava-panahy me maty tsikelikely na me lasa dala satria tsy mahazaka le vatana tsy mahazaka le fanahy tonga de miboriko ate hivoaka hiala taony ambyroany de fa very izy ka tsy ataotao foana io le olona milaza mampianatra anareo reny de gaga fa sady olona tsy mahasa mampiseho endrika no tsy mahasa mampiseho ny zavatra tena ataony fa ianao fotsiny to miniditra anaty MP mampiresaka aminy an'izany zavatra zany mitandrema ihany fa sao de ahaverivery fahatany na hampanaonao tao foana fahatany lizy zay io misy olona zany mitona aminao hoe ndao tsika hanao an'izao ndao tsika hanao an'ity de dia mivokatra rehefa zay ny teneniny jerevo aminy aloha le vokatra melohany ampianarany anao de jereva aloha le vokatra any aminy izy ve mba miaina mba manao mampiasa ary mahafeha an'le zavatra resahany sa vava zay io ohatra hoe za zao iteny hoe za mba mizara fahalalana kely momba ny resaka fomba gasy de anao mihitsy ny afaka amintsikilo hoe tena mba miaina amin'ny fomba gasy marina ve le ty sa sao de mandeha mandohalika mangalatra mandohalika riananina ry rehefa lady maraika sa tena mba miaina am'le tena fomba gasy de ohatrzay de afaka mifampitazana de iny ihany na hitanao soritra azy hoe mety na tsy mety le olona fa tena mirongatra be loatra mihitsy ny olona milaza mahay an'le zavatra zao ny tenin-drazana ny zaza fito tsy mahafetrana fanofana fito no mahafetrana averiko tsara ny zaza fito tsy mahafetrano fanofana fito no mahafetrano inona le fanahy fito inona le fanahy fito le mandriamanitra ao anatytsika fito daholo ny akamaroan'ny zava-masina rehetrarehetra miombona sy miasa eo ijery fotsiny amin'ny akaiky indrindra isika raha ny ampiangonana izy de misy le hoe fanaovanjiro fito rantsana izy eo mifampanjaka misy le hoe satroka fito rantsany mpanjaka misy zava-maniry koa fito rantsana fa iny ohatrany tsy de mety loatra niresahana azy manjary mahavoaenjika sady tsy mifokany tsy mihinana satria fady fa mety azo azavaina hoe fa maninona misy hoe fito rantsana ny ravina de misy hoe fito rantsana ninona fa le asin'le isa fito mihitsy ny afaka tantaraina amina zavatra be deabe ohatra hoe zavakanto anatin'le mozika fotsiny zao ny noty do re mi fa sol la si fito izary nampianatra ny taolo an'izany de ozy hoe atreo ihany fa raha vao mbola mihoatra ny atreo de miakatra fotsiny indray le gamma zany miakatra zany a le feo ianonao fa noty io ihany io hoe ato izy mety hoe do ato izy mety hoe do fa ny ray ambony ny ray ambany tsisy nampianatra ny tolo an'izany fa hoana ary zany no ainy ahoantsika nanna zava-maneno vita gasy be deabe de rehefa tendrena am'le fomba fitendry avy any ivelany izy zany hoe mitendry doremi fa sao de maneno tena mitovy tsara mihitsy ahoana ary jereo ny atranatrana fa io atranatrana io xylophone ny atranatrana le velesina ohatrao de mamoaka le fe tan nefa atranatrana namboarina teto izy ary nampianatra an'le nanao azy an'izany fa zay le tontolon'le natiora de efa mifampipitsika le fanahy miaina miaraka am'le natiora sy le zavaboary de voaray an'le izy nisy fotoana zay tsy tadidiko loatra hoe fotoana tamin'ny volana firy lasa zay nanao avitavy tetsika de niresaka an'izany hoe lanjao tsara ny hery avoaka ny vatanao sy ny hery ampidirina ao anatin'ny vatanao fa sao de hoe no mivoaka be deabe nefa miditra tsy misy le hery io de marary ianao be deabe ny hery te hiditra nefa ny herinao te hivoaka tsy mivoaka de marary ihany ianao fa misy filanjana tokony ay mametraka an'izay anatin'le tontolo
tejery eo daholo ny zava-maneno nentin-drazana fa saika tonga dia mitady famoazana sy firesahana amin'io Andriamanitra izay nahary faratapony be io. Dia nio tsara daholo ireo. Raha ohatra zao tsika ka miresaka ohatra hoe gitara moa zany tsy atsika iny fa any avy any ivelany fa tsika manana ny tendrika atsika zany hoe ny fomba fijeritsika araka ny fomba fitendry sy ny fireglena an'le corde be dia be. Tsisy nampianatra an'izany le tolo fa hoana ry ny tsy misy very aminy. Dia eo amin'izay zany le hoe ny olona anankiray azonao tsaraina amin'ny mozika enony hoe ny an'ity dia hira korotandrotandava foana ny zavatra tianyty enona dia ohatr'izay koa ny fiainany. Jereo fa mifotom-pisaina mihitsy ny ohatr'izay olona tsy matombotsiraka olona mipetipetiny tseroa tsy mety mapetraka amin'ny tany tompo ohatr'izay le olona mpieno aza mikirotandrotana. Misy ndray karazan'olona zany ohatra hoe hira mampalahelo foana dia izy dia jereo amin'ny toatra ny folona manjombon-dava ohatra ny olona very ohatra ny olona tsy ao zany ny saina. Reny zany le mila lanjaina amin'ny fehezana ny mozika io raha reny ny sanatriavin'ny vavany tsy voalanjantsika tsy mety le firindrana ara-panahy amin'le natiora sy le Andriamanitra zava-kanto. Le Andriamanitra zava-kanto ny resantsika teo. Ary le kanto zay dia tena kanto tokoa voatenenina dia kanto tsy manana tsy hitako be tsoa zany zay tena anazavana sy antarana le hoe kanto fa rehefa hoe kanto dia kanto efa tonga dia fantatra hoe zany kosa kanto e. Fa misy n'le olona zao matikena maso dia mety tsara velatsy dia nahita fa sady hira tsy mandeha amin'ny zelony ny fomba fandihy tsy mandeha amin'ny zelony dia milaina maro zany re sady tsy teo ratsy fihavanana no tsy dia hotsanin'ny olona koa amin'ny zavatra atao dia milay foana ary zany re. Zany zavatra mety isy daholo zany. Dia eo alefantsika vetivety aloha ty resaka dokavarotra ty aloha mba tsy hatapatapaka kely atsika hidinika an'izay resaka izay rehefa aveo satria dokavarotra tsy maintsy mandeha amin'izao amin'ny enina izao ty moa ihany koa misy any fitarikandrony tsy adana fitarikandrony tsy adana anao fampisehoana etsy amin'ny espace de retsy amin'ny fa 9 volana novambra ho avy zao. Fitarikandrony tsy adana dia tarika mpanao vakisova zay betsaka ny raha fantarantsika azy ohatrany hoe nivadibadika ny tantara tetim-panorona maty sivy reny andro zalahy daholo reny ka anao fampisehoana noho ny fankalazana ny 500 taona ny tarika izy etsy amin'ny espace de retsy tsy adana etsy amin'ny 9 volana novambra. Dia nanasa mpanakanto kely maromaro izy anisan'izany ao ny tena ny ralanto raha vao misy any ralanto moa dia mazava azy fa misy ny tenako zay sy ralanto efa tarika ray miaraka zany ao amin'ny ralanto dia ao ihany koa bela ary tsy adino ny tarika hazo midoroboka zay ahitana ny jomaka mpanao vakisova ihany koa dia ho avy eo indraitsika amin'ny fotoana io hifanotrona sy hifanome voninahitra dia mba eto no andefasako kely vetivety an'ity hira ty sady mifanandrify tsara amin'le dinika efa netiko teto ihany izy ty tolotra makasaina hirany fitarikandrony tsy adana izy ty makalaza ny 500 taona ny zalahy amin'izao dia zay no isin' zao hiry zao ihany koa mba tolotra mpitiavana ho atsika eno ifinaritra dia miverineto ihany sika rehefa aveo dia sady manantena anareo ihany koa fa ho avy marobe nareo 9 volana novambra hiaraka aminay amin'ny espace tera tao vetivety tolotra ary. Tauna
lavana tomba lavane mantomba lavane yandro lavana tomba isainana isainana ny taona lasa natao hitaravana namolavola de tonga saina fa mafimafy natosky ny fiainana lalawizidi navazivaziliri cimancufaina nikotuku sainana namolabola itunga saina famafimafena tuski fainana cikelalawizidi navazivaziliri cimancufaina nikotuku sainana namolabula niviyena nawapumpitampiye Lota saina tunga saina saina era smandini yaina naiti yaina naiti yaina naiti nanga saina wawe namula fulani viena na wapu pitanti sa nani kene chilota ye saina ye tunga saina Mahazatra anao ny mividy an'ireto vokatra reto fa ny mampiavaka ny vokatra U amidinay dia noho izy ireo mangarahara tanteraka. Ny fisiany Nutri-Score iny amin'ireo vokatra U dia manoro anao ny otrikaina entiny. Rehefa mety aminao moa ny vidiny, vao maika tsara. Maro isafidianana ireo vokatra U sady tsara kalitao no amin'ny vidiny tena izy. U. Commerçant autrement. Voici du shampoing, mais surtout du shampoing U, qui prend soin de vos cheveux. Et ce n'est pas pour nous faire mousser, mais vous allez adorer. Et tout ça avec un prix qui sent le bon plan et la qualité. Avec les produits U, c'est un large choix de bons produits au juste prix. U. Commerçant autrement. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Efa mahazatra anao ny mividy an'ireto vokatra reto fa ny mampiavaka ny vokatra U amidinay dia noho izy ireo mangarahara tanteraka. Ny fisiany Nutri-Score iny amin'ireo vokatra U dia manoro anao ny otrikaina entiny. Rehefa mety aminao moa ny vidiny, vao maika tsara. Maro isafidianana ireo vokatra U sady tsara kalitao no amin'ny vidiny tena izy. U. Commerçant autrement. Voici du shampoing, mais surtout du shampoing U, qui prend soin de vos cheveux. Et ce n'est pas pour nous faire mousser, mais vous allez adorer. Et tout ça avec un prix qui sent le bon plan et la qualité. Avec les produits U, c'est un large choix de bons produits au juste prix. U. Commerçant autrement. Eny ary tavaverina soamatsara sika menakavy eto amin'ny sehatra indray rehefa avy ny sento kely tahaka an'izay sady fisetona kely mba ahafahana misotro rano iny fa tena maina tanteraka ny tenda dia tsy sanatria hoe adala akory ka hoe anary lamba sao dia nareo gaga hoe tao mitafy lamba teo dia zao fa tsy mitafy lamba teo fa tena mafana
mafana tena mafana satria efa ato anatin'ny fotoana ny hafanana tanteraka any koa tsika efa tsofoka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra re tsika zao e ary tena efa nanam-pirofo azy soma tsara mihitsy ny alakarabo iny tsy naniny a efa tsina ny alakarabo tsika zao io a efa vao nanomboka tsina ny volana io a nanomboka avy be leorana tonga dia ny avandra no niraraka maro be ny toerana efa feno avandra teto hitantsika tsara mihitsy inona moa zany ny alakarabo ny noariny tolo tamin'ny ny avandra ny noariny tolo tamin'ny alakarabo zay zany no alalantsika hoe efa tonga ao anatintsika dia zay le ataoko hoe efa tena manevokevoka tokoa ny hafananana eto amin'ny trano fitenenana eto aza dia hifonana fa tsy sanatria hoe adala korika hoe anary lamba fa tena mafana loatra dia tsy maintsy ndesorona kely aloha ny lamba rehefa mba avy mba misentrika loatra an'izay a manjary raha vao tena mafana eo so dia torimaso indray ny tonga eto nefa resaka no atao fifanatrehatava ny fampiresahana dia sody nareo gaga hoe nakaiza le lamba fa tena mafana re olona mafana tena mafana tsy maninona zany a fa miverina atao anatin'ny resaka teo ihany tsika rehetrarehetra inona moa zany tena voazavako teo ny resaka mozika ny zavakanto ao anatiny mivoana be ozy aloha zany ny fahafantaran'ny olona ny atao hoe kanto sy ny zavakanto amin'izao hoe atao Madagasikara lasa tsy mandeha any amin'izay tokony ho izy intsony fa rehefa mpihira dia lazain'ny olona mpanakanto rehefa mpitendra lazain'ny olona mpanakanto nefa ny mpanakanto ane mety tsy ho mpihira tsy ho mpitendra mety ho mpanao sary ane io e mety ho mpanao sary io mety mpanao hosodoko io mety mpisikotra hazo io mety ho mpanoratra io mpanakanto reny mety ho mpamorona fotsiny io mpanakanto reny ka mila verina kely amin'loana zay fa maritana ny teny ho kanto zay fa manjary lasa mitady ivilany amintsitsika dia veritsika fa ny zavatra rehefa mikitanjatanjaka sy mampihetsikehtsika mampandeha vody dia veritsika ihany fa mbola zavakanto dia ohatrany hoe azo atao dia lasa lizy hoa le fiarahamonina koa tsy miteny tapatapa kely ao anaty Facebook ao tsika fa tsy misy andraikitra ngeza be tena tonga dia raisy ny tompona andraikitra manandrify an'le fitabatabaatsika dia ohatrany hoe everin'ny olona sasany fa mety tsy afaka mandeha ho azy koa izy rehefa tsy misy miteny hoe sereny ary ihany natao nanao an'izao tao tsy nanininy zany nefa misy zavatra tena efa sady tsy fampiseho masoandro no tsy fampiseho vahoaka no tsy fijery sy tsy fitazana imason'olopady na ianao rery mijery alizy azy andraindray mbola enjehany etretra hoe fa inona ary ty zavatra mandeha ty kanefa lasa tena mandeha zany miparitaka be tao Madagasikara indrindra amin'ny haino ny vaky ny jery haino vaky jery moa filaza be zany hoe ny hainao manjery ny fahita lavitra ny serasera rehetra ny Facebook sy ny tariny ny zavatra tontolo manodidina ny informatika rehetra zay afaka manaparitaka indray ny karazana sary amintsika reny dia tena tsisy sivana tsisy fantana tsony fa tena rehefa manam-bola ve zany le olona afaka mandoha vola hoe ty ranga zay ranga anao matraka azy dia mandoha vola dia tonga dia afaka alefa foana ve zany le hira ninninona zany zavatra miainga eo a ohatra zany fa le izy kanto ve le resahana fa ny kanto tokony afaka mivadika ho fitezana ary ny fitezana tokony afaka mivadika ho fanabeazana dia mamoaka olombanina rehefa avy eo zay le izy zay tokony afaka miverina mijerina zay lalany fanabeazana zay foana zany ny atao hoe zavakanto dia azo atao tsara zany no mitaizan'ny olona anankiray amin'ny alalan'ny mozika iainany ny mozika ampianona azy misy fitsaboana marary ane azo atao amin'ny alalan'ny mozika misy marary afaka tsaboana amin'ny alalan'ny mozika hoe mihaino mozika eo izy dia mesitrana dia verina amin'lohan'ny tanteraka avy eo misy zany ka mila safidiana zay fahaizana mijery an'le mozika hoentina miaina zay ohatra hoe ny zazafito tsy mafetrano ozy ateo fa ny fanafito ny mafetrano zany hoe raha ohatra zany ka ny mozika lalaovina amin'ny alalan'ny tady ny instrument corde zany ohatra hoe ny gitara ny vali ny harpa reny zavatra reny dia manaitaitra n'le ato kitikitika n'le anatin'ny lohanao dia mamoa n'le Andriamanitra ao atapon'ny loha ary manokatra n'le masom-panahy le maso fahatelo ao anatin'ny vatanao zay izy dia anjaranao fotsiny zany no misafidy hoe eto ako zao ny zavatra tiako atao dia efa fantatrao zany hoe mozika ohatrohatrany ahoana ny tokony anona rehefa ohatra zao fa tsy hoe ianao hitady toromaso amin'ny alina nefa kilalaka kosa ny deha ho alefanao mety zavatra tsy tombony zany mety tsy ahita tory ianao ary raha tena matory ary mety zavatra hafa ny azonao anatin'ny nofy tsy le kilalaka ny ratsy tsy le gadona kilalaka ny ratsy fa ianao no tsy nampiasa azy tamin'ny fotoana tokony lavana azy
fa raha hitady torimaso ianao na hitady fitoniana dia tsy maintsy hira mifanarakaraka amin'izay ihany koa ny afaka enonao. Ankoatran'izay misy indray le ohatra hoe hira tsofina na hira entin-drivotra, mozika entin-drivotra. Ohatra hoe tendrena amin'ny alalan'ny taralila na tsofina amin'ny farara, dia reny zao rivotra, ny instrument avant zany. Dia reny indray mamoa an'le karazana alahelo, embonembona, fahatsiarovana, ny zavatra rehetra efa nitranga, rakitra zany indray mifoaziny ireny. Ohatr'izay zao ny sodina. Jereo tsara rehefa eny amin'ny ohatra hoe manao famadiantsika dia jereo rehefa eny amin'ny fasana fa na mahay mampirevy ohatry ny ahoana mibapampa ny mozika be samy rivotra ireo a, fa na mahay mampirevy ohatry ny ahoana mibapampa, fa rehefa tena mahay mampirevy zay koa ny sodina, tena hafa mihitsy ny zavatra voaka ny sodina makany anatin'ireo olona mandio ireo. Hafa mihitsy le sodina rehefa izy taraindrainy zay mihitsy ampiresaka. Dia iny le ivontsehatra eto ampovoan'ny fonao eto, le anatao ozy ry zareo mpahay zava-panahy miresaka azy. Dia iny zany le mila hainao ihany koa ny mamefy ny fihetseham-po rehetra ao anatiny iny mozika iny, fa tsy hoe efa malahelo be, efa niady mivady, efa tratra ny rokalika tao an-trano dia mbola hira mampalahelo ny anona nefa rahanao mamono tena. Satria sotomin'le onjan'le mozika. Jerevana tsara zay a, sotomin'ny onjan'le mozika dia vao mahay manao tao foana. Ohatran'ireny le hoe ianao sendra any an-dafy dia any an-dafy ianao mbola mihaino an'le sodina mampalahelo be, fa tonga ianao dia mody nefa le fianarana mbola tsy vita, le asa natao tany mbola tsy, fa tonga ianao dia te hody ary tsy mahazo aina intsony ianao manomboka eo, satria ianao mihaino an'le gadona tsy tokony ho enona sy le amin'ny alalan'ny fitaovana tsy tokony enona azy tamin'le fotoana nampisamboaravoaranao. Raha tokony feokirana valia mandrindra sy mampitady fitoniana ao anatinao no ilainao, dia lasa feokirana sodina vao mainka anampitrotraka ny alahelonao indray no enonao, potika indray ianao zany. Ka zany le hoe ny zaza fito tsy mahavitra aminy fa mifanahy fito no mahavitra aminy resahako teo. Hoe inona avy le zaza fito, inona avy le fanahy fito. Le zaza fito dia le hoe ny fizahozahoana impito. Zange mahay an'izao, zange nianatra an'izao tariana any, zange efa nanao an'izao, zange mahay an'ity. Tsy iny no mahafetrano, tsy iny no mandrafitra ny vatantenanao, fa le fanahy fito. Le fanahy fito ao anatin'ny vatantenantsika, reo le 7 points de chakra resahan'ny vazaha amintsika. Reo le ivontsehatra fito mandrafitra ny vatantenantsika eo amin'ny tontolo ara-panahy. Miainga avy any amin'le Andriamanitra tapony loha ary amin'ny faratapony ery izy no nitondrantsika azy teo, fa ny tena marina izy avy any ambany no miakatra. Avy aty amin'ny Moladara, amin'le hoe ny aina any ambody, le eo amin'ny fendohaniny, eo amin'ny fiafaran'ny hazon-damosiny eo izy. Io no mitondra ny aina ray manontolo, io no vovon'ny aina ray manontolo, io le manome an'le hafanana ho 7 degré le maripana. Dia io amin'izay le mba mipetraha tsara ry anina fa ny aina ny ambodika eo mipingapinga eo. Zany hoe zazakely tsy mahay mipetraka ka sao dia ilingilingy dia hienjera hitotona mafy dia midona mafy le ato dia mahafaty azy, tonga dia mahafaty azy. Rehefa tena mitotona mafy zay io dia ohatrany sinasina tsy mahatomany ianao sady tsy mandre marary fitsy, ohatrany tonga dia sinasina be satria korotana tapoka aloha le hafanam-batana. Dia iny le tenentsika foana hoe tondrahana rano malaky fa sao dia maty tsy traha-drano. Zay ke iny e, iny le niteneniko foana hoe natao bebe taloha hoe tondrahana rano dia hoe mbola be no sisa fa merena e. Merena raha lavo fa mbola be no sisa. Satria le hafanana indraindray niakatra be tapoka, ny rano no aina aingana indrindra. Faharoa misy le hoe ivontsehatra miteraka filana, le sy vadisy tanahy. Dia io mahatonga antsika mitady tsy ho voafely izy, satria ny hira enona, ny klipy jerena, ny zavatra rehetra arahan'ny maso dia tsisy afa-tsy fampandizana vody, dia fanotsakotsanana vody, dia zay ihany foana ny tazana eto, dia tsy voafehy intsony le resaka filana. Satria samy hafa, tsy ratsy ozy le gadona,
fa isika nge ny teanao an'io fandia io e sika ny te amoroporona an'io fandia io sy te anitatra an'io fandia io fa le gadona metsiketsika tena azo dihizina amin'ny fomba hafany e fa tsy misy mihitsy hoe ty hiry ty efa natokana fotsiny hira fampandizana vody ny teny an'izany andray mandeha zay hoe nareo azagaga zazakely 7 taona de efa ho avy tonga fotoana 10 taona de tonga fotoana satria io ny ahotsakotsana maraitsy ariva eo de ireary le ray aman-dreny hoe jereny zanako mahay mandia jereny zanako mahay an'izao zanako mahay mitoerika ny zanako mahay midrille ny zanako mahay an'izao de rehefa aveo tsy mandeha any am'zeloniny ka fifehezana an'ireo fanahy reo ny tediavina raha mahafehy an'ireo fanahy fito reo tsika zany de zay tsika le tena tonga lafatra lavorary ao anatin'ny zavatra rehetra de zay tadiavintsika de azo zay ilayntsika de tonga zay io tokony ho azo tsika zany indrindra eo amin'ny maniporaly eo amin'ny fotra ny hery rehetra amin'ny feny vatana miainga avy eo amin'ny valahana io ny mahatonga ny mpanao ara-marsio le mametraka aty amin'ny valahana ny fengiany ny zavatra ray manontolo io ny mahatonga azy le mikika rehefa mamely avy any amin'ny valahana le hery rehetra rehefa io zavatra io misokafana bahana de lasa mavita mitsingevany ny olona de gagitsika hoe izy am'izay le navita nandeha ny ambonin'ny rano izy le mavita hoe mipetraka de mitsingevana rehefa mivavaka izy le mavita n'ireny zavatra rehetra ahoana misy hoe eto a de mitsoka sodina eto a de mibiby indray no mitsangana mibiby manantona mibiby no miresaka zany le hery daholo ary io le tady vavarina volafotsy ireketa le tady vavarina volafotsy de lazain'ny baiboly amintsika hoe de ny mbola tsy tapaka ny tady vavarina volafotsy le cordon d'argent miazona atsika eo amin'ny tontolo mivelona sy maty le ireketan'le vatana am'le ivitsehatra fito le mahatonga atsika rehefa matory de le manompoka miala am'izay le fanandy eo any amin'ny tany nofy de tsika ohatry ny azeran'zany de manofy mienjera avy eny ambony zavatra avy be de mipidi de ohatry ny taitra kely mitsamboatra zay de rendrika rehefa aveo misy indray ny sasany efa izy mihitsy no mikorotana tanteraka ny ao anatiny tsy mirindra tso ny ara-panahy le vatany de amin'iny le fotoana enjerany avy eny ambony zavatra iny le ohatry ny manofy mienjery iny rendremana de taitra amin'iny de midobodoboka be ny fony de nisava mba amin'ny torimaso mihitsy tsy nahita torotsony ndray raha tsy elaela misy tsy firindrana ao anatin'zay fa raha ny tena marina rehefa avy azeran'iny fanahy iny lasa le fanahy tsika midaraboka kely de tonga de rendrika io vatany io vetivety kely io de tam'le torimaso satria mijanona am'izay le vatany de reo zany le ivitsehatra fito mivezivezy ao anatin'ny vatatsika ary fa maninony reo ny fito de reo ihany raha avoakatsika antsara fa eto moa tsisy takelaka afahako manoratra raha avoakatsika antsara reo de reo ihany ke le fanaovanjiry fito miseho any am-piangonana e zany hoe tsisy maharatsy an'le izy mihitsy hainy tsara ny namoaka n'le fifehezana ny maha-olombelona tokony akatsika lesony zany hoe inona ny tokony ataotsika ary inona ny mamasina lisa fito fa maninona ny fito sy ny 12 foana ndresahana tamin'ny gasy hoe nyray fiangana ny 3 fototra ny 5 feno ny fito masina ny 12 tonga lavatra inona ny tena hevitry le fito inona ny tena nahamasina n'le fito de be de be izy ao zany be de be ohatra hoe ny loko jereo fa ny loko fototra zao fito loko fototra zao fito jereo fa ny lokony havana ny arc-en-ciel le havana na ny antso be an'Andriamanitra ozy sasany miteny azy jereo zao ny lokon'iny a fito loko fototra zay avy eo amin'ny loko fototra daholo ny voan'ny loko hafa rehetrarehetra hoe ty saumon ty turquoise ty maty ty clair ty zao fa loko fototra aloha reo a hitatsika amin'ny lokon'ny havana iny fito reo nresakitsika teo mozika zareo tsara le hoe do re mi fa sol la si fa tsy hoe do farany fa si fito satria le do efa fanomboana vaovao indray fa miakatra ambonimbony koko de fito zany hoe io manera-tany fa tsy teto Madagasikara rery fa raha manitatra amin'reto Madagasikara tsika amin'ny fomba fijeran'ny razana azy ko hoe inona ny mahamasina nisa fito zareo fa ny ady vory fito sosina ary le ady vory fito sosina nalaina avy amin'le lalam-panahy hafa ny tany de jereo masotsika firy kay ny koso mandrakotra n'io masotsika io firy sosina ka io midina any de jereo ny ady vory de jereo masotsika jereo le ato tapon'ny lohatsika ato misy an'le ohatry ny lelakombo miodina boribory iny firy sosina iny
ary inona ny nahatonga antsika natsoina hoe taolambalo. Taolambalo rehefa alanao amin'izay zany le karandoha dia jereo daholo amin'izay ny fipetrany rehetrarehetra. Mbola misy ihany fito, ohatra ny volana, ny eny an-danitra io resahantsika io, ny volana, ny masoandro, ny kintana. Mifamaly amin'izay ny aty ambonin'ny tany ny olombelona, ny biby, ny zava-maniry, ny tany. Fito. Zany hoe misy fifandrohizana ara-panahy, ara-boajanahary ao, fa isika no minitsy malala na tsy te halala ihany koa. Hoe zany angeny nanaovan'Andriamanitra antsika eto. Mbola misy fito fifandrohizan'ny taranaka zao amin'ny malagasy. Raha miala avy eo amin'ny zanaka dia ny zafy, iny le ataontsika hoe zafy be. Avy eo amin'ny zanaka dia zafy na zafy be, zay vao ny zafy kely. Fa tsika mieritreritra hoe rehefa avy eto amin'ny dadabe dia zako, dadabe zany ohatra hoe dadan'ny neny, dia za zany zafy kely, mbola tsy zafy kely fa mbola zafy be. Fa ny zanako rehefa ho avy zany fotoana ananako an'izay zanako, zay vao zafy kely ny dadabe iny. Dia mbola fito ihany ireo fifandrohizana ara-taranaka ireo amikasy. Mainga avy eo amin'ny zanaka dia ny zafy be, dia ny zafy kely, dia ny zafy afy, dia ny zafin-dohalika, dia ny zafy kitrokely ary ny zafy paladia. Mbola fito ihany zany. Mbola misy fito ihany agnamby eo miainga avy any amin'le ambiny, amin'le isa io ambiny dia ny folo dia ny zato dia ny arivo dia ny alina dia ny hetsy dia ny tapitrisa. Anareo fa mbola fito. Zany hoe ny fipetrahany zany rehetrarehetra zany tsy tonga ho azy, fa efa ara-boajanahary zay fifandrohizana izay ny teto amintsika. Raha ohatra zany isika ka miny mijery, ohatra ihany koa zao ny tsiro. Ny tsiro koa zao dia fito. Misy ny mamy, misy ny masira, misy ny mangidy, misy ny marikivy, misy ny masika, misy ny matsatso, misy ny matsaboka. Fito. Efa fifandrohizana ara-boajanahary daholo zany fa tsy tonga ho azy. Fa isika no mety hoe tsy nahadinidinika an'izany hatramin'izay. Amin'ireo zava-maniry ireo maninona ary misy zava-maniry tena mitovy amin'ny olombelona, na ny paoziny na ny toetoetrany na ninny, mahita an'izany be dia be tsika ireny na sarina tena izy. Maninona misy biby tena mitovy amin'ny olombelona na ny fombany na ny fanaony. Maninona ny misy vato tena mitovy amin'ny biby. Maninona ny misy hazo tena mitovy amin'ny biby. Zany le fifandrohizana. Ka ny fahaizantsika mandanja an'izay hery zay sy maka an'izay hery zay sy mampiasa an'izay hery zay, zay rehetrarehetra zay no mandrafitra ny fiainantsika dia lasa olo-tsambatra sy olo-masinatsika. Tsy le olo-tsambatra sy olo-masina resahan'ny fiangonana, fa le hoe masim-bava miteny, masy-tana mandray, ny ambava tsy miloaka, ny apotsy tononona, ny atsaina tsy ambara, no avy taonany efa hitantsika taon'ity, no avy rapitso efa hitantsika androany. Ka misy olona amintsika efa mba manamanana lalana ao anatin'izany, efa mba mety efa mahita izy, efa manana tsindrimandry izy, efa manoka mahita zay, efa masim-bava izy, fa mety mbola misy zahatra tsy ampy ao, dia mbola miezaka ihany aloha fandray sy mifanakalo amin'ireo natiora rehetrarehetra ireo. Tsika zao mety tsy mietreritra an'izany akory hoe rehefa tena ao anatina olana goavana be nge ka azo ataony mandevina ny tanantsika eo ambanin'ny tany eo, lasany ihany aloha ny olana. Fa azo atao tsara mihitsy zany, satria ny tany ny vady benjanary mpiaro-ny velona mpanotrona amin'ny maty. Le tany le be tsy miteny, kanefa ny tany no mizaka ny tseran'ny aina indrindra ohatra amin'ny parasy vao hitsaky ny omby. Ny tany daholo nanaovantsika ny zavatra rehetrarehetra. Tany no nenantsika, tany no nananganantsika, tany no nijoroantsika, tany no nambolentsika, ny tany no mpamokatra ny hanina ho antsika, ary ny tany no mpitahiry antsika. Rehefa maty tsika mbola tehiriziny tany, ary isika mihitsy aza tany. Ny dikan'izay azo atao tsara mihitsy zany rehefa tena hoe heninao mihitsy hoe tena tsy zaka, misy zahatra tena manavesatra ny vatanao, na ady tsy hainao azy io,
eritrereto iny zavatra iny fa ny tananao alevenao any anaty tany. Tanana no alevina any anaty tany fa tsy ianao koa ny andeha hitsotsotra ilevim-belona. Misy olona koa manko manao an'izany. Fa ny tanana no alevinao anatin'ny tany ao, alao mba hotrohany ihany ny zavatra rehetrarehetra tsy mety. Ny tongotra io mety azo alevina kely ao anaty tany ao, hatreo amin'ny kitrokelinao eo. Alao mba hoentiny ihany aloha le zavatra tsy mety satria le fela-tanana sy le faladiantsika ireo mampiditra hery sy mamoaka hery. Rehefa tena hitantsika zany izy hoe tsy mety dia arinany amin'ny tany izy. Rehefa verany amin'ny tany izy, ianao sady maka ny tsiron'ny tany no manary makany amin'ny tany. Dia maivamaivany ianao rehefa avy eo. Tsisy minitra hoe adiny firy na zao va ianao ihany maheno an'io. Zany koa tsy mila andro. Hoe za efa be problème be fa zany hoe aloha iandry amin'ny rava volan'ny alarobia aloha voanina dia miangona ihany problème dia ho fatin'ny problème ihany koa farany. Efa mivadika problème be le olana mbola miaritra ao ihany. Zavatra azo atao tsara zany. Ny rano. Misy amintsika koa rehefa tena hoe mavesatra, tsy zaka le izy dia inona no mahafinaritra? Te ilona rano kely le vatana. Rehefa te ilona rano kely zay le vatana, ho antsika eto Akibomberina zao tsika tsy manana ranomasina, mety tsy hatakatra piscine, mety tsy hahita ranomamy, fa dia ao an-trano ihany. Inona ny atao? Ao amin'ny dosy ao miaritra ela be mihitsy izy. Dia alefany eo ny rano dia avelany izy ho kotsada amin'ny firy eo. Tony tsara ny vatany rehefa avy eo satria ny rano koa dia miasa manadio moramora. Ankoatran'izay efa fidiovana sy ny fampiasa sy ny sisa rehetrarehetra, rano tsotra fotsiny io dia efa miady eo. Ohatra zany anie le izy. Zany le fiarahamonina miteraka firindrana atongavana any amin'ilay hoe fahasambarana sy fahamasinana. Dia zany lalana zany lalana kely azontsika alefa tsikelikely miandalana ao anatin'ny trano ao. Fa tsy zany no andehanana ry amin'ny anina andoavana vola ohatrinina ry amin'ny anina sy andehanana ry amin'ny anina anambaka ny anina ny anina. Fa ianao ihany no mamoa moramora an'le Mandriamanitra ao anatin'ny sainao. Fa ny pisoloko be dia be amin'izao fotoan'izao. Dia ianao ny resahany ao anatin'io anina io midiry ianao impera hiresaka amiko. Anaovany ity izy amin'io sady tsy mampiseho tareny, tsy mampiseho endrika, tsy fantatrao zay fiainany ihany, tsy fantatrao zavatra ataony, tsy fantatrao na ny asany na n'inona. Dia betsaka ny olona liana dia lasa ihany mandeha miresaka any dia eno fakahita eo moa. Efa somary miteneniko ihany koa indray mandeha zay hoe rehefa tena hitady fahasoavana ianao dia zay olona heverinao fa ambony no ianao anatonana. Ambony razana no ianao izy. Na mitovy razana aminao. Tsy resaka fifanavakavahana zany fa tokony samy mahalala fotsiny hoe tsika reto mitovy razana na tsika reto samy hafa razana. Rehefa samy hafa razana ianao raha mbola ambony noho izany mba raiso anama. Dia iny dia mifampitrodrany dia mifanao fomba dia mety io. Le any amin'ilay resaka mandevina tanana teo jereo kely fa mipanotra anie zao tena mpanao an'izany. Rehefa avy manotra ny olona anankiray dia inona ny ataony? Akasiny kely amin'ny tany aloha ny tanany. Na akasiny kely amin'ny rindrina. Rehefa tsy vitany an'izay dia mavesatra daholo ny vatan'ny ray manontolo. Satria misy onjany sotominy tsy afaka. Io koa tsy ny olon-drehetra no mahay an'io. Fa io tena misy talenta voajanahary mihitsy le fanorana. Hoe eto tanana vy misintona ny tanana vanana mandefa ohatra na no mifamadika amin'izay. Hoe ty manala an'le ratsy, ty mampiditra an'le tsara na mifamadika amin'izay ihany koa. Dia rehefa manotra dia efa misy fombafomba koa io fanorana hoe rehefa eto dia tsy azo averina sady miakatra ny midina fa manjary tsy afaka io fa alefa midina foana midina foana midina foana. Fa rehefa vita izay mandray tany kely lasa ny tany ihany le izy. Fa rehefa tsy izay iny dia le olona no lasa mavesatra. Zany le firindrana tediavina. Ny zaza fito tsy mahafehy trano fa ny fanahy fito no mahafehy trano. Reo fanahy fito reo efa nianarantsika foana le hoe ny ao an-tapony ao ny Andriamanitra tapony loha mandinika mihevitra ny zavatra rehetra dia ozy ny tolo mandiny impito vao manapa-kevitra so manapa-kevitra vao maneny ny impito. Ohatra ihany koa le masom-panahy masom-pandinika maso fahatelo le mahay manome ny tsindrimandry manome ny hitsak'andro manoro ny zavatra rehetrarehetra. Misy mitrotroka le ivitsehatra eto mitrotroka le mahatonga antsika hoe tandremo miteniteny foana, tandremo mihinan-kina foana, tandremo ny zavatra ampidirina any am-bava, tandremo ny zavatra avoaka ny vava, indrindra ty manozonozon'olona ity.
Zany anisan'ny tsy mahatavitantsika sy tsy mahatavavoaka antsika satria mifanozona ray trano. Vao misy zavatra kely dia lelika maty iny tsy hovanina mandra-pahafatany. Dia zay. Dia lasa tena miampita any amin'ilay olona le onja. Fa raha mba mivadika tsodrano zao zany. Vao tamin'ny voalohany volana aprily tsika nianatra an'izany hoe areny ny vava-tsinety, asory ny alahelo aman'olona, asory izay teny ratsy natao taman'olona, asory izay ozina natao taman'olona, sory arim-bilany ny vava, tia fidiovana, dia misotro, dia mandro, alefaso. Ianao zany mba manao an'izany dia mba mizara le fidiovana amin'olona dia misy mahita hoe olona tsy fantatra rehetra io ny izarana fidiovana. Otry zay mihitsy le tanjona ary ny olona fantatra rehetra ve ny tokony ho fampiresana sa ny tsy fantatra fa ilain'ny olona mihitsy ny mahalala. Za zao manao vandara ndraiky hoe tsy ny olon-drehetra izay mijery ahy fantatro e. Fa dia mizara fotsiny aho, dia mizara dia ohatr'izay ihany ko manino. Dia asoriny reny. Dia rehefa mifaritana arim-bilany aho dia midio dia miala riny satria niteniteny foana. Dia nihinan-kihinan-poana. Hoe ny zavatra tsy tokony atao any am-bava ny natao tany am-bava, ny zavatra tsy tokony hohanina ny nohanina. Dia midio. Dia iny indray le fifehezana an'le eo amin'trotroka. Misy ny fifehezana an'le fo. Hoe ozy ny taolo ny fo raha mafana raha mitobaka mandoro. Fo tezitra tsy hananandrariny. Tendrom-potsy mba namana. Efa hita ny gasy daholo inge ho le zavatra rehetra rehetra e. Ny fomba nilaza any azy no hafa dia mety tsika ny tsy mahatakatra. Fa zany io. Aiza ny hery faratapiny. Sandro be tsy mba hery ozy atany rana tsy hody faty ny hery rehetra mainga avy eo amin'ny kibo. Raha maly laza amin'ny fe azo tokana. Aza miringiringy ho vasoka ohatran'ny loalika efa mandefera ohatran'ny lafera na ho mandina. Efa fahendren-drazana tolo zany miresaka an'ireo. Dia reny mba anjarantsika tsirairay avy ny mandinika, anjarantsika tsirairay avy ny mandray. Arak'izay tandrifantsika fa efa mba nezako natao ohatran'ny tokosira le izy, zaraina ohatran'izao dia samy mba mandray izay manandrify azy eny ny tsirairay avy. Zay no fandehany. Tompolasy tompoko vavy mby aty amin'ny fotoana faran'ny fandarana sady isika rehetra. Vetivety dia dilantsika eto ny ora ray sasany rehefa ohatran'izay rehefa tena mafana ny resaka mandeha ny ady-hevitra ihany koa anatin'ny saina dia za ihany mba mametraka fanontaniana amin'ny tena, mba miezaka misolo anareo mpijery dia za ihany ny tonga dia sady mamaly azy eto ho avy indray ny fotoana tsy ho ela ahafahana mamaly ny fanontanianareo rehetra izay mivantana ao anatin'ny Facebook eo manao publication ihany rehefa ho avy indray ny fotoana iny dia mametraka fanontanianareo dia mamaly indray satria elaela indray zao tsika tsy nanao azy fa zay aloha ny masaka azoko natolotra ho an'ny anio ankasitrahako feno anareo mpiaino sy mpijery anivon'ny tokantrano manaraka hatramin'ny farany foana ary vonina hatrany ho an'ny hasan'ny ty tanindrazany ity dia makasitraka ny miary lazara kotoarsoa teo amin'ny lafin'ny feo tolotra randrana-solo teo amin'ny lafin'ny sary ary indrindra ihany koa dia ny ekipa ny Kolo TV rehetra izay mpiara-mana totosa aminay zao fandarana havitafy zao dia atao ny soavatsara ten'Andriamanitra amintsika menakavy raha tahinika salama somatsara amin'ny herin'ny anio dia miakatra eto ihany indray amin'ny resaka aza dimy ny fampianarana ao amin'ny vondrona famato isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny sivy ao amin'ny IKM Mantsahavola ny toerana miaraka amin'ny tenanay moa zany mazava loatra no ao amin'ny herin'ny anio tahaka an'izao dia efa misy ao isaka alahady maraina amin'ny sivy mandrapatonga ny amin'ny 12 dia ao amin'ny IKM foantsika mba fampisara tahaka an'izao eto amin'ny fahitalavitra fa zany hoe ao izy zany mba manana adiny telo isika velarana kokoa noho ny hoe eto adiny ray sasany dia atao ny soavatsara ten'Andriamanitra tompoko amin'ny herin'ny anio tahaka an'izao indray pirary soa daholo ary. Fazana